Tranga mateti-piseho mandritra ny vanim-potoana isian'ny rotsakorana ny fihotsahan'ny tany, indrindra amin'ireo faritra avy eto an-drenivohitra. Manoloan'izany, fepetranapetraky ny tompon'andraikitra ny fanalana ireo mponina amin'ireny faritra ireny. Ho an'ny tetsy amin'ny fokontany Ambohimpotsy nanaovana ny fanadihadiana, manodidina ny 950 ireo tokantrano voakasika mivantana amin'ny mety isehon'ny fihotsahan'ny tany. Olana amin'ny fanalana ireo mponina ny tsy fisian'ny toerana andraisana azy ireo. Voalohany aloha ilay olona mety ho sarotra ho an'ny olona ny ala amin'ny toerana iray, mety eza amin'ny toerana tsika satria ataontsika olona sokajina sahirana, mety tsy anana fahafahana izy andeha hoe hanoromponenana vaovao makaiza. Ny toerana fanatoboana an'ireny olona ireny a dia matetika tenen'ny EPP, ny anivon'ny EPP. Tsika ny mahafantatra samy mahafantatra fa ny zanakitsika koa mianatra amin'izao taom-pianarana izao a mazava ho azy tsy azo elingeleny ny EPP ireny. Fa rehefa tena tokony tokoa ka tena hoe mavesatra lorana dia mamoaka an'ireo olona ireo hoe ho an'izay manan-kavana akaiky dia mba mifindra any. Ho an'ny tena tsy misy aleha ho raisina eto amin'ny fokontany aloha dia jerevana hoe tantana ohatrany mandrapitsitsika androany, zay foana ny fanaovanay. Na hoe mindrana hatramin'ny malalaka amin'ny fokontany Rahavavy akaiky. Ny fahamandon'ny tany ateraky ny firotsahan'ny orana anatin'ny fotoana maharitra no miteraka ny fihotsahan'ny tany any amin'ireo toerana avo raha ny fanazavana. Rehefa ao anatin'ny adiny 5 ny orana ka orana mavesatra dia mando mavesatra ny famandon'ny tany. Iny famandona iny no miteraka an'ilay fihotsaha. Hatreto aloha mbola tsy misy ny favoazana ny tranga ty amin'ny faritry ny fokontany. Arak'izany, mitohy ny fanaraha-maso sy ny fanentanana nataon'ny tompon'andraikitra ho an'ireo mponina, hisoroana ny loza mety hiseho. Tafiditra amin'izany ny fametrahana ny famantarana miloko mena amin'ireo faritra ina isian'ny fihotsahan'ny tany.